Faly miarabantsika rehetra manaraka ny vaovao makasika ny metotoetry ny andro indray ary amin'ity atakariva ity. Ao anatin'izay toetry ny andro izay raha makasika ny Dimakoa dia manalavitra ny morotsiraka tsikelikely izy ary tsisy fiatraikany intsony ho amin'ny 3 andro toetry ny andro ho an'ny 3 andro manaraka any Andramasina kosa araka ny tahantsika amin'ny sary izay voadidina boribory menamena dia efa natsidika antsika hatramin'ny lasinainy teo fa nisy andro ratsy niforona zany tany amin'ny ranomasimbe Indiana tamin'ny 7 ora maraina teo dia tany amin'ny manodidina ny 700 kilometatra atsinanan'ny Sambava moa no nisy ny fohibeny mbola malefaka ny heriny 770 kilometatra isan'ora andrivotra miaraka aminy arahana tafiotra 70 kilometatra isan'ora nikisaka miakandrefana moa izy amin'ny hafainganam-pandeha 70 kilometatra isan'ora ikisaka iakandrefana na andrefana somary atsimo andrefana hatrany izy zany ka hatramin'ny alahady ary hanakaiky ireo nosy rahavavy marihana moa fa hitombo hery miandalana izy mandritry n'izay fotoana izay tsy mbola misy fiatraikany amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara kosa nefa ny fisiany hatramin'ny faran'ny herinandro ahina kosa ny mety ho fanatonany morotsiraka atsinanany nosy aorian'izay raha maso akaiky araka izany ity andro ratsy miforona ity. Makasika ny toetry ny andro eto Madagasikara kosa indray ary dia ny rafitsy maraina zany dia manao volonandro ririna ny aty amin'ny avoatany somary mandraondraona amin'ny ankapobeny misy tandrifon-drahona kely kosa ny voamaraina ny morotsiraky ny faritra Boeny, faritra Melaky ary faritra Menabe isorana malefaka aty amin'ny morotsiraky ny Vatovavy, Pitronany ary Atsimo Atsinanana tapany faritra Atsimo Atsinanana omaina ny faritra akoatran'izay raha toa ka somary mandraondraona ny Analanjirofo. Ny tolakandro kosa indray ary dia misy ny tandrifon-drahona indrindra moa fa ny alina dia isy tandrifon-drahona zany aty amin'ny ilana andrefan'ny vakina karatra sy tasy Bongolava iny ilana andrefan'ny faritra Betsiboka aty amin'ny tanin'ny faritra Melaky ny tapany atsimon'ny faritra Boeny ary manodididina ny morotsiraky ny Sofia sy ny faritra Diana iny. Ny ankoatr'izay kosa dia omaina tanteraka raha toa ka mbola misy orana malefaka hatrany ny morotsiraky ny faritra Analanjirofo. Makasika ny vinavina ho an'ny maripana kosa indray ary dia 7 ka hatramin'ny 8 ny aty amin'ny faritra Afovoantany, 9 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka atsinanana raha toa ka manodidina ny 3 ny morotsiraka andrefan'ny nosy. Ny mafana indrindra kosa dia any Androy 30 degré Celsius ny mahatratra 30 ny any amin'ny faritra Boeny sy ny faritra Sofia. Ho an'izay toetry ny andro izay andro ho an'ny zoma kosa indray dia ny maina no mibahan-toerana saika manderana ny nosy raha toa ka mandraondraona mety arahana tandrifon-drahona kely ihany aloha ny morotsiraky ny faritra Melaky sy ny faritra Diana. Ny maripana moa dia manodididina ny 20 ka hatramin'ny 20 hatrany aty amin'ny Afovoantany, 30 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka atsinanana, 30 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka andrefana, 30 kosa ny ambony indrindra dia Androy, Boeny ary faritra Sofia. Amarana ny toetry ny andro ary dia ny sabotsy misy zany ny tandrifon-drahona kely ny alina aty amin'ny Bongolava iny mandraondraona ny faritra Melaky sy ny faritra Menabe, misy tandrifon-drahona ihany koa ny faritra Diana fa ny ankoatr'izay dia fandimban-drahona sy ny masoandro. Raha ny maripana ary dia manodidina ny 9 ka hatramin'ny 30 ny Afovoantany ary 3 ka hatramin'ny 30 hatrany ny morotsiraka atsinanana, 30 ka hatramin'ny 30 moa ny morotsiraka andrefana, 30 hatrany no ambony indrindra dia ny faritra Boeny zany any Mahajangany sy ny faritra Sofia Antsohihy. Makasitraka anao nanaraka izay hatramin'ny farany dia manasanao hanaraka hatrany vaovao mety ho toetry ny andro amanaraka indray ary veloma to.